Izay ny makasika n'indry fa iray amin'ireo kandida ho fidina olona mendrika makasika indrindra ny fandriampahalemana amin'ity taona 2022 ity na ny prix Nobel de la paix Mopera Pedro ity farany moa dia fantatra eo amin'ny asa sosialy sy ny fanampiana ireo sahirana hanana fiainana tsaratsara kokoa. Pretra lazariste tao amin'ny congrégation Saint-Vincent de Paul i Mopera Pedro teratany Slovène izy ary teraka tao Argentine ny 7 Jona 1970. Nanomboka ny taona 770 nipetraka teto Madagasikara ka tao vaingain-drano ny esany voaloha. Ny taona 770 niakatra teto Antananarivo ary nanorina ny fikambanana mpanao asa soa Akamasoa ny tenany. Hatramin'ny 20 taona nisian'ny Akamasoa, olona hatrany amin'ny 10 hetsy no efa nandalo tamin'ny tobiny Akamasoa izay miisa 9 eto Antananarivo, Vaingain-drano ary Morondava. Anisan'ny kandida vidiana olona mendrika ny fandriampahalemana 2022 na ny prix Nobel de la paix Mopera Pedro. Fantelon'izao nisy nanolotra ho kandida ho amin'izay fankasitrahana eran-tany izay ny tenany. Eto Madagasikara dia minisitra solombavambahoaka 7 no manohana ny filatsahana. Ankoatra io dia manohana azy ihany koa ny filoham-pirenena Slovenia fiaviany Mopera Pedro eo ihany koa ny solombavambahoaka frantsay sy eoropeanina. Izany dia raisinay ho amin'ny Akamasoa ho fankaherezana mba hita ny olona sady tsapany olona ny ady nataonay amin'ny fahantrana, ny ady nataonay amin'ny toe-tsaina lomorona, amin'ny tsy firararahiana soiombonana ary amin'ny fampandrosoana ny vahoaka madinika. Matoa misy ary nisy nanao sonia momba izany fangatahana maro-pankasitrana izany. Zava-dehibe zany fa betsaka loatra koa ny olona manao asa soa eto ambony tany, betsaka ny olona. Ka dia karazana loteria zany, loteria fa dia na dia voatendry ho nominena efa zava-dehibe ho antsika. Ary tsy Madagasikara ihany fa ny Slovenia misy parlementera 7 avy amin'ny Fransa koa nanohana nanao sonia, misy tamin'ny États-Unis, misy tamin'ny Australie, misy amin'ny toerana maro amin'ny Alemania nanohana. Ka dia kanefa izahay ny asa ataonay ao amin'ny Akamasoa dia fitiavanamana, fitiavana ny ankizy, fitiavana ny fianakaviana sahirana. Izay ny antony anaovana fa raha sendra misy fankatoavana avy amin'ny raisam-pirenena fankaherezana ho an'ireo olona izay niala tamin'ny fahantrana. Marobe ny kandida ho an'ny prix Nobel de la paix 2022. Ankoatran'ny Mopera Pedro, anisan'ny misy manolotra ho kandida ihany koa Raif Badawi, Edward Snowden ary Fleming Rose. Ny fiandohan'ny volana martsa ho avy izao ny ivory voalohany mpiambana 5 ao anatin'ny komitiny Nobel ary ny fiandohan'ny volana oktobra 2022 no fantatra hoe iza no mahazo ny prix Nobel de la paix 2022.